Fifaninanana sary izay ny fanadidina ao arahantsika manaraka sary pika moa izy ity mazava loatra fa sary ara-panatanjahantena no nikarakarainy la maison du sport ity etsika ity. Tamin'ny talata teo no natotra ny nampahafantarina nanako ireo sary roapolo izay mendrika indrindra tamin'izay fifaninana izay raha ny sary 2020 ireo noraisin'ny mpikarakara izany. Fantatra ihany koa fa dia Norbany Menja Miangola ny lelavola 10 ariary izy zany no nisafidy ny sary pika tiany sy tsara ho azy tamin'izay fifaninana izay. Nampahafantarina tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny talata maraina teo ny sary roapolo mendrika indrindra tamin'ilay faninana sary pika nokarakarain'ny la maison du sport. Ny sary mainty sy fotsy ahitana ankizy milalao basketball eny Andohalo ny taona 2024 nalain'ny Menja Miangola Razafy Mandimby no voasafidy tamin'izany ka nandrobaka ny lelavola 500,000 ariary. Ny sary nalain'ny Zo Rataratra kosa no nahazo ny larana faharoa nanotolorana 200,000 ariary. Natolotry Mamy Raelson na Imamy Maël avy eo amin'ny Gazety Express kosa ny 100,000 ariary rehefa nahazo ny sary fahatelo tsara indrindra. Nahatratra 2020 ny isan'ny sary nasafidina tamin'ity hetsika faninanana sary pika ity. Ankoatr'izay dia natolotra tamin'ity fotoana ity ihany koa ny loka ho an'ireo mpamaky gazety Midi Madagasikara izay naneho ny safidiny tamin'ireo sangan'asa ireto. Tamin'izany ary no nandrombahany Lea Ravony Arifara Rakoto Arson ny lelavola 200,000 ariary. Samy nahazo ny anjarany avokoa moa ny mpamaky hatramin'ny larana faha-10. Nampiavaka ny faninanana ity ranon-nambarany Hervé Ravonjatovo lehibe ny mpitsara ny fifanijony ny safidin'ny mpitsara sy ny mpamaky teo amin'ny fisafidianana sary no tsara indrindra. Tonga nanome voninahitra ny lanonam-pandorana ny loka tale jeneralin'ny ministeran'ny fanatanjahantena sy ny tale jeneralin'ny tafita teo am-pamaranana ary no nilazan'ireo tompon'andraikitra reto fa tena ilaina amin'ny fampahafantarana ny taranjam-panatanjahantena eto amintsika ny hetsika tahaka izao. Saika voasolo tena tao amin'ireo sary ny mpifaninana avokoa moa ny taranja rehetra misy ao ihany koa ny fahazahoana ny tahiry ny tranga nisy hatramin'izay eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena malagasy.